Faly miarabanao izay mpanaraka izao vidéo zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako. Anio fa 20 ny volana Jolay 2024. Anio aho dia ampahery anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fohy izay hoentiko aminao anio. Mialohan'izany anefa dia hiaraka hivavaka isika. Hiaraka hivavaka ary isika tompoko. Jesosy Tompo misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Mbola ahafahako Jesosy ampahery ireto mpanomponao maneran-tany izay mpanaraka izao vidéo izao. Misaotra Jesosy ny amin'ny hery sy tanjaka ary fahasalamana izay omenao ahafahako anatanteraka izany. Io koa Tompo ireo mpanaraka ny vidéo ka asio ny fanahy tsirairay avy Jesosy. Ary mangataka mba hisy fanahy voakasika mihitsy Tompo amin'ny alalan'izao fampaherezana fohy izao. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa matin'ny Satana rehetra, ny asana devoly rehetra mitondra tsy fifantohana, mampiherikerika rehetra, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta, miverina any andavaky ny farihy mirehatra hafa, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy manana anjara aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka Tompo ny ranao andrakotra izao fotoana izao ary andrakotra ny olonao tsirairay avy. Mankasitraka Jesosy ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Amen. Ndeha ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka 7:70 teny andininy 9:20 ka hatramin'ny 10:30. Luka 7:70 teny andininy 9:20 ka hatramin'ny 10:30. Rehefa hita ny teny dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tahaka ny tamin'ny andron'i Noa dia hisy toy izany koa amin'ny andron'ny zanak'olona. Ny hinana, ny olona, ny sotro, nampakabady, navoaka ampakarina, mandra-piavy ny andro izay nidiran'i Noa tao amin'ny sambo fiara, dia tonga ny safi-drano ka nandringana azy rehetra. Tahaka ny tamin'ny andron'i Lota koa, ny hinana, ny olona, ny sotro, ny vidy, ny varotra, namboly, nanangana trano, fa tamin'ny andro izay nialan'i Lota avy tao Sodoma dia nisy afo sy solofara nilatsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra. Dia ho tahaka izany koa amin'ny andro ampisehoana ny zanak'olona. Amen. Arak'izany tenin'Andriamanitra zany dia mila miomana amin'ny fiverenan'i Jesosy ianao. Aza atao fombafomba na fahazarana fotsiny ny fivavahana na koa hoe amin'ny fahalalana fotsiny. Aza manao tahaka ireo mpanora-dalàna sy ny fariseho, mpiatsara velatsihy, sehoseho ivelany fotsiny. Afaka vakianao ao amin'ny bokin'i Matthieu 7:20 misy ny tantara sy ny momba an'ireo mpanora-dalàna sy ny fariseho ireo. Rehefa malalaka ianao dia afaka vakianao manontolo ny ao amin'ny Matthieu 7:20. Verina kely ao amin'ny Luka 7:10 teo tsika. Ho maro ny olona ho tratry ny tampoka tsy hampozina amin'izany fiverenan'i Jesosy zany. Satria eto ny tenin'Andriamanitra dia tantaran'i Noa sy Lota no tantara eto. Eto ny tenin'Andriamanitra dia niresaka fa nisy ireo olona izay nihinana, ny sotro, ny vidy, ny varotra, namboly, nanangana trano, ohatry ny tahaka ny amin'izao vaninandro iainantsika zao mihitsy zany. Manao izay mety mahafinaritra anazy ny olona, manao izay mety mampandeha ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Marina tsisy maharatsy an'izany hoe mampandeha ny fiainana zany fa variana tao loatra le olona zany dia lasa tsy nahafantatra intsony hoe ho avy ange Jesosy, tsy nahafantatra intsony hoe hiverina anie Jesosy fa satria variana. Noho izany izao no ambarako anao afoy izy ny fahotana, hialao ny faharatsiana. Ny faharatsiana toy ny hoe fijangajangana, fisotroan-toaka, ny fifohana zava-mahadomelina, ny kolikoly, fanompoan-tsampy, famonoana olona izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Mitodia amin'i Jesosy Kristy ianao fa izy irery ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana.
mibeba dia mihavana amin'Andriamanitra ianao. Tsy mbola tara ianao raha miverina amin'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Ary mila mitandrina koa fa tsy ny vola mankarena no azonao famonjena, tsy ny vola mankarena akory. Tandremo sao vao fitaka satria efa maro ireo karazana mpaminany sandoka izay efa mielipatrana amin'izao vaninandro iainantsika izao, mitory tsy fahamarinana, mitory zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izay tsy voalazan'ny Baiboly, mampierika ny olona amin'ny arena, mampierika amin'ny olona amin'ny vola, mampierika ny olona amin'ny karazana zavatra maro samihafa, mampanantena zavatra be dia be. Tandremo sao vao fitaka ianao, mitandremo. Tianao Jesosy miantso anao aho anio hoe mibeba, miala amin'ny ratsy. Aza mangatakandro fa ho avy Jesosy. Tahiny Tompo ianao amin'ny manaraka indray raha mbola sitrapon'ny Tompo. Amen. Veloma tompoko.